Alleloia. Dia amin'ny fiferina lehibe indray lasana mbamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia fiadanà tompony aho amintsika tsirairay avy. Dia manona fiadanà tompo aho aminareo rehetrarehetra. Izay mbola tratran'ny tsy tondraina dia efa alina be azy tsika vao nanomboka androany. Miarahaba anareo rehetrarehetra mbola tonga soa eto indray a. Dia sady alana tsiny ny fahatarana raha ny tena marina sika tsy nisy indray fandarantsika androany satria somary tsy maintsy voatery a nandeha tsy eo voatery. Fa namita didy tamin'ny fianakaviana hitantsika moa fa efa mba afaka mihaona indray zao ny fianakaviana dia isaky ny alahady ihany ny fotoana mba mety ahafahana manao an'izay ary zay dia lavitra dia lavitra ny fianakaviana rehetrarehetra nefa dia mba te fakahita fivorim-pianakaviana isan-karazany a dia alana tsiny indrindra fa dia zao vao tonga atao tokantrano a dia tonga aloha dia ny fandarana no nalefa aloha satria fantatray hoe efa tsy nisy tamin'ny heriny a efa tsy natetika tsy nisy lahady a tao ao dia hoe na dia tara ary dia alao asiana ihany satria mbola misy ihany ao no mety mangetaheta dia zay no nahatonga ny hoe andao a asiana ihany ny fandarana ka dia lana tsiny indrindra fa tena tara dia tara mihitsy tsika vao nanomboka androany a dia nefa matoka fa mety mbola misy ihany tsika ny andrefam-pahirezana eto androany a dia lana tsiny dia misaotranao koa nefa mbola tonga eto ihany a hatramin'izao tsika miteny zao a na dia tara ary satria hitantsika moa fa ny fiainantsika dia betsaka ny adidy a ary zava-dehibe ihany koa ny mba hoe fiarahana kely amin'ny fianakaviana zava-dehibe zany dia izay mahatonga antsika hoe tsy maintsy a zarazaraina ilay fotoana dia mba ento alohantsika rehetrarehetra androany somary taraikiraiky kely fa dia ilana tsiny a ilana fondro amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino aho fa androany a dia mbola hifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity araka amin'ny ekipa izay miaraka amiko eto androany a ranabavy-ama mivavaka fanombohana ao ihany koa ranabavintsika Zamina Cotré nitondra ny ten'Andriamanitra ary ranabavintsika Marizoa no hitondra ny vavaka ho an'ny firenena androany ko dia tahiny tompo daoly a miarahaba manokana ranabavy Marizoa no hitako niditra voalohany teo androany a narakaraka azy a Emelo Avolia Tina dia ao ihany koa Tojo Mikael dia Rodine Maria dia Erika Eliana Berta ary aorianan'ny Berta dia Emelo Avolia Rodine Marie Mina Ariane androany vao tonga teto dia tonga soa ianao a ara-paina manokana ianao ao ihany koa Vatsoraja Nambintso Eme Manambotso Maevare Tina Rakotoarizaka Elisa Tsiala Cotré Camaradany Jesosy Rolianisha Verselina Soameva Rantalina Marie Charline ny anazy vao teniko lavabe foana ny anarany Rantalina Marie Charline efa mahazarana mihitsy Soameva Felina Rakoto dia Rasoenena Larissa dia Veroraso dia Ebiebi dia Yama dia Livia dia Bakay efa nanontany teo hoe amfiry mandeha mbola sisy nga fandarana fa Ray Tovo tahiny tompo Bert Sava dia ao ihany koa Isandola Yama dia tonga soa isika rehetrarehetra izy mbola tsy voaravako teo tamin'izay olona rehetrarehetra zay Tina Malala fambeazana fitahina Zaska Patitsy dia Patricia Raromalala tahiny tompo mampionona ihany koa vao hoe niaraka tamiko Patricia Raromalala Yasina Rane Voarsan elaela dia tonga soa ihany koa Maevare dia Razana Monika izy ny voalohany Marizoa izy ny voalohany aty amiko mety anao koa ngamba ny voalohany fa dia tahiny tompo manokana ne anao sianabavy Marizoa dia Tina Malala Eme Manambotso Veroraso tahiny Jesosy daholo a raha androany koa anao vao tonga eto dia tetena anao hoe tsy vavaoanao koa tonga eto fa tena hoe raisina tanandroa ianao ary tetena aminao hoe raha hitanao mampahery anao androany hatramin'ny zomatsika eto foana dia tongava dia mahereza dia hotahi n'Andriamanitra isika rehetrarehetra mino zavatra rehetra aloha dia andao tsika hivavaka tsika mivavaka aloha zao fandarana zao andao mba tsika mivavaka zao fandarana zao mba ho feno fanatrehan'Andriamanitra hatrany afanamasina ny kasikatsika tsirairay avy amin'ny toerana izay misy atsika any dia hotahin'Andriamanitra ny fotoam-bavakantsika andao ampandrotsika ny vavantsika Yama avatsika Koety izy no hivavaka fanombohana ametraka izao fotoana zao mpiara-tanin'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy Yama. Halleluja tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra izay manaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao dia hiara hivavaka antsika
Mbola faly misaotra anao izay Jesosy malala fa tonga eto indray amin'izao fotoana izao. Misaotra ny arovanao anay ny tontolo andro, nomezanao hery sy tanjaka, fahasalamana. Fanatratrarana izao fotoana izao indray Jesosy malala, fotoana izay tena maminay tokoa. Fotoana izay hainao indray fampahirizana, honoina ny teninao, izay tena hoe mamy aminay tokoa Tompo malala. Ko ankehitriny ary Tompo malala izay rehetra tsy fantanteranay. Na fomba fiteninay na nataon'ny tananay na jeren'ny masonay, Jesosy malala na ny anem-ponay na nandehanany tongotray andefonanay ianao trehanao Tompo malala mamindra fo aminay ary petraka ampelantananao Tompo malala izao fotoana nay rehetra izao dia manatrefena anao Tompo malala satria tena mahatoky izay araka ny teninao raha misy angonina androna ny telo amin'ny anaranao dia voana ianao dia mahatoky sy monja Jesosy malala fa manatrika izao fotoana izao ianao dia ankehitriny Tompo malala apetraka ampelantananao izao fotoana nay rehetra izao dia ao ireo tondra teninao dia ilay fanahy masina sarobidiny ametraka ny teny ambavan'izy ireo mba tena hipakany anatin'ny foniny tsirairay avy toy ny sabatra roa lela izany teninao masina izany. Eo koa pasitera Melabelatra dia ianao any anendriny lela ny Tompo malala mba tena hazava amin'ny izay mpiaino tsirairay avy izany teninao izany, mba tena hamovo tsara ny anatin'ny tsirairay avy ny teninao. Eo ny vavaka amin'ny firenena Tompo malala dia tena hoe mahatoky sy mino fa ilay fanahy masina sarobidy ametraka ny tombavaka ao anatiny mba tena hipakany anatin'ny firenenay Tompo malala dia misaotra Tompo malala ny amin'ireo namanay izay mbola tsy tonga eto amin'izao fotoana izao amin'ny miasa isan-karazany ny an-dalana ody Jesosy aza fela isan-janjary izy ireny Jesosy malala fangay amin'ny diany tamboary programany tsirairay avy dia izay tsirairay avy fa manatrika tokoa Tompo malala dia ny fony tsirairay avy ny tony tany lonaka aniriny izany teninao izany teny fiainanao anay ary tena hoe mahatoky izay Tompo malala fa tena hoe ilay ranao sarobidy andrakotra ny connexion-nay tena hoe tsy anakana izay rehetra tetra tsy satana tsy fantohanay amin'izao fandaharana izao amin'izao fotoananay rehetra eto izao dia manatrefeny Tompo malala fa tena hoe mangetahitanao izahay izany vavaka izany Tompo malala be tsy voalaza ny vavaka fantatrao fa mahasoa izao fotoananay izao dia ianao ny Tompo malala no anatanteraka izany araka ny halehibeny indray fonao dia misaotra Tompo malala aleloia voninahitra ao mandrakizay amen. Aleloia. Misaotratsika n'Andriamanitra izany misaotra betsaka raha nampaviama tamin'ny fandraisana anjara izay nataonao dia tahin'Andriamanitra ny ianao amin'ny asa aman-draharaha izay ataonao any an-tany lavitra any dia makasitraka dia ho tahin'Andriamanitra. Eno hira aloha tsika milohan'ny diresika amin'ny ten'Andriamanitra raha tsika eny ten'Andriamanitra entina avavintsika kotre kamaradin'i Jesosy na izoky samina zamina dia milohan'izay aloha eno hira tsika natitiritinao zany maka baiboly ianao maka toerana tsara ianao fa eny ten'Andriamanitra isika aleloia. Andao ary androantsika aka termometra aleloia dia aka termometra tsika dia ndao tsapaitsika ny température fa tsy ny température atsika fa ny température ny fotsika ny fitiavantsika n'Andriamanitra ndao tsika hiara hiteny androany hoe aiza ho aiza anao jery todika andanjalanja indray tsika androany hoe aiza ho aiza zao mifanompokanao ty Andriamanitra aiza ho aiza zao za ty sao dia variana sao dia mba tsy fantatra aiza ho aiza ka sao dia za mieritreritra fa mety be nefa sao sanatria tena hoe taraiky eo dia ataontsika tirity ho voninahitra Andriamanitra hiarangataka tsy anao aseho ianà Andriamanitra aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanompokanao mino voninahitra ary isika aleloia. Namnitsita namnya fenna
fantatrao zay efa vita ronenina sy zay mbola atao erinao tsisy fetra tsy ho voafanitra antsaiko ao fizay momba aretra efa voatinihika aseoia ahitako toeparasiny fahotako aiza sao de nandao tafasaraka aminao meo fitsapana meo fisedrana raha ilaina mba hijoroka amin'ny fotorotoro sao mba tratrarina sanatry ka tafasaraka aminao sao zay andre nita fa tsy anao e mba tsy menatra amin'le andro iray natsika samy angataka hoe asemo ia jesosy ahitako ae aiza ho aiza am'izao fotoana zao sao de nandao anao sao mba tafasaraka aminao meo fitsapana meo fisedrana ampianaro alala tompo ampianaro alisa miandroko sisa asehoy mibaribary amiko jesosy manahoana fahitanao anaty amizao sao mba mandao sao de tafasaraka aminao aza vela tompo ampianaro a jesosy ampianaro mba alala aza vela tompo malalo amen jesosy halleloia anisan'ny hira misy fotoana zay mivady manao an'izany hira zany misy olona tsy sa manao an'iny hira iny misy nisy mpitoroteny zay vahiny tany amin'ny fiangonana taloha ka zany izy zany de misy fotoana ataonay anatina fitariana fotoana de ozy izy mbola sinena zay izy zay mihitsy izy mba lalina zany hira anareo zany ozy izy tsy sahako manao an'izany hira zany ozy izy ahoana zany ozy izy de angataka mihitsy eo meo fitsapana de meo fisedrana nefa fiainana ary ty avotry ty ozy izy zay mantsy anazy hoe ny fitsapana sy ny fisedrana na angatanao na irainao na tsy irainao Andriamanitra mandefa an'izany amintsika amin'ny fotoana ilany an'izany ny olona angeravana de zao mahafinaritra be anay iny tononkira iny zay mivady matetika zay mivady mihira an'iny hira iny misy fotoana mandihy ny tena ianao misy fotoana zay mivady mandalo ady de zavatra ataonay de zao petraka mihitsy aloha de mandinika taiza hoe zany latsakitsika sao de nisy tadidiko misy fotoana maro lasa nisy fotoana zay nandalo ady elaela de nandihy ny tena mihitsy hoe inona ny zavatra tsy mety ilaina ny fandinihan-tena tena ilaina ny fandinihan-tena ary marina ny tenin'izany mpanompon'Andriamanitra zany hoe aleoko aseho deny zao
fa mafy ngeravana nahazo an'izany Marisy Joseph zany na dia atelona eritreritra fa Jesosy eo ihany miaraka aminazy eo fa saingy tsy tao Jesosy tena nandeha vida ho efa ianao ngamba le torotenina nataoko tamin'ny 2015 iny fa tena nandeha vida be dia be ny olona mieritreritra hoe mandeha miaraka aminy ao Jesosy ny tena marina mbola tsy ao Jesosy mety nijanona ny ananonanina any Jesosy ary raha tsy tonga ny fitsapana raha tsisy ninona mitranga dia tandremo fa ianao mieritreritra fa mety fa tonga ny fotoana mpandrosoanao hatramin'ny ray dia ozy Jesosy miala tsiny fa tsy fantatro ianao ianao tsy afaka hitantsy taiza hoe zany nanomboka tsy teo Jesosy taiza hoe zany nanomboka tsy voaray fa anonitra ny lasa tsy mety tsony agatao foana zany hoe Andriamanitra aseho iana aiza ho aiza azo sao dia mba tafasaraka aminao za ty aza vela tompo malala ilayntsika izany hotany Andriamanitra tsika tsirairay avy zay mbola tsy voaravako Côte d'Léonisy na Théoda dia tena mandona fo mihitsy ny ireny ka mandona fo mihitsy ny Verolasoa dia itody Raonisoa dia izy koa mbola tsy voaravako Bakay fanarapaiko teo zay tsy narapaiko any sisa narapaiko akoatran'izay any ambony tany mety tsy hitako $100 tahiny Jesosy fa mampalitiana dia efa narapaiko teo ny akoatr'izay tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra aza dino antanio Jesosy aiza ho aiza atsika tena Andriamanitra mahafinaritra tena Andriamanitra mahafinaritra be io koa Lova Maria dia fa tonga soa ianao fleur tahiny Jesosy daholo atsika no tena Andriamanitra hiaraka amin'ny anabavintsika Samina koatre kamaradiny Jesosy nitorantsika tena Andriamanitra meno finaritra ary isika tsirairay avy dia miverina eto rehefa mamelapelatra ny toriteny mahereza daholo miarahabantsika tsirairay tafavoreto amin'izao vakoka fiambelona izao asanitra antsika ho an'Andriamanitra ireny ihany ny voninahitra ary fiadanina ho antsika tsirairay izay tafavoreto dia amatentsika tompoko ao amin'ny Genesis 5:telopolo andininy fahenina ka hatramin'ny fahafito Genesis 5:telopolo andininy fahenina ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary Jakoba dia tonga tany lozy Betela izany izay any amin'ny tany Kanana dia izy sy ny olona rehetra izay nomba azy ary nanorina alitara tao izy ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany izany fa teo no nisehon'Andriamanitra taminy fonizy nandositra ny tavany rahilahiny amen ny soramandry ny nankanesany Jakoba tany Betela sy ny nisehon'Andriamanitra taminy indray teto zany dia tantaran'i Jakoba zay nisehon'Andriamanitra dia nitenenin'Andriamanitra hoe mianga miakara any Betela ianao ry Jakoba sy ny taranakao sy zay rehetra mombanao any akaikin'ny Kanana zany Betela zany dia niainga Jakoba tsy nandao tenin'Andriamanitra izy fa nanaiky izy nitenenin'ny tompo taminy ary teo Jakoba dia nandinika izy hoe mbola misy manompo Andriamanikafa zay mpiaradia aminy satria ny vady zay nalainy dia olona taranak'olona manompo Andriamanikafa tsy manompo Andriamanitra zay tompony Jakoba rehefa nanan'Andriamanikafa izy ireo dia tahaka ny hoe fanompony sampy zany ka teo dia rehefa niseho tamin'i Jakoba zany Andriamanitra dia nanirika Jakoba hifindramonina ho an'ny Betela dia nanapa-kevitra zany Jakoba fa niteny tamin'ireo olona nanaradia sy ny vadiny hoe aokanareo hafola Andriamanitra tsy izay tomponareo dia nanaiky ireo olona reo nanolotra zany Andriamanikafa zany tamin'ny Jakoba dia niraisiny Jakoba reo Andriamanitra tsy izy dia naleviny Jakoba tao am-poditra hazo iray tao am-poditra ny hazo terembita ho ny tenin'Andriamanitra
tao no nandevaina zany fanompony sampy zany Andriamanikafa zany ary nitenenin'izy ireo ho nitenin'Andriamanitra hoe hatramokavina firavaka ary teo rehefa nanaiky ireo handevina izany dia nitenenin'i Jakoba hoe miovay ianareo hatra ny fitafianareo aty ivelany mila mendrika amin'ny fanompona zany Andriamanitra zany dia nanaiky ireo olona izay nanaradia azy hiova hanaraka ny Andriamanitra Jakoba zany ho antsika izay tavavoreto ry hava-malala omby isika koa zany oka hay halatahaka re olona nomban'i Jakoba oka isika vonina handevina iro fahotantsika io handevina ny toetra zay tsy araka sitrapon'Andriamanitra zay ienantsika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia ny fitafiny ireo nanaraka ny Jakoba azy dia ny rahan'Andriamanitra novana solona fitafiana mendrika hiatrika l'Andriamanitra zany koa isika zay manatriketo oka isika mba tena hiova endrika amin'ny fandehanantsika amin'ny fanompona l'Andriamanitra zany maneke zay voalaza ny Baiboly maneke zay fampianarana satria eto amin'izao vakoka fiambenana zao ry hava-malala ny 7 isan-jato dia ny fitaizana ny ara-panahy fitaizana ny fiainana araka sitrapon'Andriamanitra dia mitondra tsika amin'ny fahamasinantena zany raha tsy nanana fahamasinantena reto olona nanaraka ny Jakoba reto raha tsy nanaiky fitondrana izay nataon'i Jakoba reto dia tsy nahita zany asan'Andriamanitra zany fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana zany fa izy ireo zany nanaiky zay teny nentin'i Jakoba oka koa isika mba hanaiky ny teny nentiny reto mampianatra antsika isanandro na amin'ny fomba fiteny ry hava-malala na amin'ny fomba fitafiana ry hava-malala satria io Jesosy Kristy io tsy iseho amin'olona tsy manana zany toetra mendrika zany tsy iseho amin'ny toerana mbola misy fahotana izy tsy hiditra ao anatinao izy raha tsy manana fahadiovana ianao raha tsy nanana fahadiovana reto Jakoba sy ny olona reto mpanaraka azy dia tsy nahita n'Andriamanitra izy ireo tsy nahita tsodrana tsy nazo tsodrana tamin'Andriamanitra fa noho ny fanekeny izy ireo zay teny nampilazain'Andriamanitra tamin'ny Jakoba dia nentin'i Jakoba tamin'ireto olona manaradia azy dia nanaiky satria dia hit'Andriamanitra iseho amin'ny fiainana izy dia hita fitahina eo amin'ny fiainana izy dia ho afaka mifaharatsiana izy dia nekeny amin'ny fo madio tahaka izany koa antsika maneke zay fampianarana isan'andro eto tsisy fampianarana hitondra antsika hanao zava-dratsy hitondra antsika ame malalaka antsika amin'ny fahotana tsisy zany eto ry hava-malala fa hitondra amin'ny fanavaozana isan'andro hitondra antsika mba hanam-pahamasinana izaho sy ianao oka dia hitoetra amin'izany isika hanaiky le voalazan'i Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy no nataontsika lohany amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy no fotoboaloboka isika zay tonga eto isika no sampany maneke ekeo le fampianarana isan'andro reso ampanjaka ao anatinao oka no hiova endriky hiova fitafy inona zany hiova ny ao anatin'ny fonao hiova ho zanak'Andriamanitra ianao ho olona ho voafidin'Andriamanitra ianao io raha tsy manaiky ny fitondrana dia tsy ho tonga aminao zany lay tian'Andriamanitra harotsika aminao io lay fitahina
natehan'Andriamanitra. Tena naiky reto taranaka Jakoba niova endrika, niova fomba fitondrantena, niova nan'Andriamanitra ny tompony, dia nesoriny reo Andriamanitra tsy izy naleviny ho aksika zoto koa hanlevina io fahotantsika io. Aza manaiky rehefa nalevinao io fahotananao, rehefa fa nibebahanao io fahotana io, aza manaiky iverina amin'iny intsony, afizo, alavio tahaka ny nataony Jakoba teto, naleviny tao amin'ny vodiny hazo ray terenrita zany, fa nipontsampy zany kavina sy rava, niova endrika fitafy tahaka zany koa tsika. Tsy iverenantsika satria fa nalevintsika io fahotana. Ino no tadiavintsika? Dia Jesosy Kristy ilay fotoboaloboka, isika no sampany. Manekeko sampana Jesosy Kristy isika. Ry ava malala ao amin'ny tompo, ekeo zay fitondran'Andriamanitra. Ekeo raha tsy maneky zany isika, dia tsy hita tsodrano avy aminy, tsy hita fanambinana avy aminy. Lasa isika ndray hanometsin'Andriamanitra magnino za tsy sahin'Andriamanitra, magnino za marotra zao fiainako, satria mbola misy zavatra tsy afaka sitrapon'Andriamanitra ao aminao. Esory zany, aleveno zany, fa ho avy aminao ilay tsodrano tahaka nataon'Andriamanitra teto hoe tamin'ny Jakoba hoe ao amin'ny Genesis 17:7-7 manao hoe: ary Andriamanitra niseho ndray tamin'ny Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitahy azy, ary hoy Andriamanitra taminy: Jakoba no anaranao, nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Israely no anaranao. Dia nataony hoe Israely no anarana. Ary hoy Andriamanitra taminy: izaho no Andriamanitra tsy toha, maroa afara sy mihabetsaha, firenena maro no hiseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin'ny taranakao, ary ny tany zay nomeko any Abrahama sy Isaka dia momeko anao, ary ny taranakao mandimby anao koa no omeko ny tany. Keto dia tsodrano mamy zany azon'ny Jakoba, satria nanaiky ny fitondran'Andriamanitra izy, nanaiky zay nitenenin'Andriamanitra izy, tanteraka tamin'ny Jakoba zany. Koa ho antsika ankehitriny zao, isika ao anatin'ny taranaka nofidin'Andriamanitra isika, ao anatin'ny taranaka nomen'Andriamanitra tsodrano isika, satria efa nanaiky niova isika, efa nanaiky nandevina reo fahotana isika, efa nanaiky nivoady teo anatrehan'i Jesosy Kristy isika, ho any an-danitra isika. Dia aza manaiky mandray malaka indray mandeha zany fahotana zany, zay efa navelanao, aza iverenana intsony, fa izoro lay famonjena zay efa niraisinao teto. Aza manaiky hirorosena, hampiasa io devoly io anatin'ny fisainanao. Esory manalavitra anao zany, miady amin'ny sanandro ianao, manovitra azy sanandro ianao. Lasa matahotra anao reo devoly reo, lasa matahotra anao reo ataon'ny Satana fitaovana reo. Jereva teto i Jakoba sy ny mpiara-diaminy, na ny tanàna zay nandalovany ho ny tenin'Andriamanitra, dia matahotra, satria fantatry devoly fa ao amin'ny Jakoba le fahamasinana, tao amin'ny Jakoba le Andriamanitra miasa. Ho tahaka izany koa tsika amin'izao fotoana izao, raha ianao tena tsara fanoloran-tena, tsy atahotra ianao na inona zay afafin'ny fahavalonao, afafin'ireo fanahy ratsy. Alaviro zany, aza manaiky hangolen'ilay fahavalo, ny fontsika, ny fanahintsika, fa masina ianao. Takio amin'ny Jesosy Kristy sanandro mba hanananao zany fahamasinantena, mba tsy ho zakany devoly zany hiditra ao aminao zany. Koa tsika hitsangana handray ilay famonjena, hitsangana tsika hafoy ilay fahotana tahaka
tahaka ny nataon'i Jakoba sy ny olona nanaraka azy dia voatsodrano tsara izy ireo. Isika koa manana tsodrano avolenta amin'izao dia ny tsodrano an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao iainantsika zao tsy takitra ny saina rehefa malala ao amin'ny Tompo, satria maro le fizahany toetra, maro zavatra andalovantsika fa isika mitsangana. Azy manaiky zay fampitahorana eto amin'ny fahavalontsika. Raha efa nalevinao ny fahotanao dia mahatokia, mitsangana, mahatokia, mandeha amin'ny finoana. Fampandresy ianao, mpandresy ianao, aza manam-panahina hoe sao dia za ohatr'izao, sao dia tsy ahita asa za raha ohatra tsy manao ohatr'izao, sao dia hofakasa za raha tsy manao zao. Aza manao an'izany fa tazomy le Jesosy Kristy, fantany foana tany hitondrany anao, fantany foana hanokotra lalanao, satria nanaiky azy ianao, nahafoy ny ratsy rehetra ianao. Aza manam-panahina, oka ianao hitsangana mahatoky mandra-pahavian'i Jesosy Kristy amin'ny raholanitra, fa tiany ianao matoy ianao ny vidiny lafo tamin'ny rano io. Mitomoera amin'izany fahatokiana zany, mitomoera amin'ilay famonjena fa azonao. Na mbola eto tsika dia miaraka amin'reto eto amin'izao tontolo izao mahatsapa fiadanana, satria ao anatintsika l'Andriamanitra. Isika dia tempolin'i Jesosy Kristy, ao anatintsika izy, mibaiko atsika izy, mitondra atsika izy, manazava ny saim-panantsika izy, ary mampahiratra io masom-panahinao dia ny fanahy masina. Ekeo izy fa zanak'Andriamanitra ianao. Koa dia zany ny fampianarana tsotra sady fo zay ny entiko teto dia santra antsika ho an'Andriamanitra reriany voninahitra ary fiadanana ho antsika tsirairay. Halleluja, amen. Halleluja. Makasitraka ranabavy dia hotahin'Andriamanitra ny ianao. Rehefa nampianarana antsika tamin'ny herinandro iny hoe misy ny atao hoe ronono ny toroteny misy faharilaka ny toroteny dia misy tongotromby, dia misy ihany koa ny inona ny fampatoriana, fa misy kanota, reny izy atao hoe kanota raha tsy fantatrao. Dia misaotra ny anabavintsika Kotre Zamina tamin'ny kanota, fa ilaina ny kanota. Misaotra betsaka anao, makasitraka ho any manokana izay ndray hoe mora anabaviny tsy akasitraka ny toroteny ohatr' izany. Kina moa ny ataontsika taraka ny teninao fa ny 7 eto dia toroteny mitarika antsika ho any amin'ny fahamasina, ary misy idiran'izany koa ny torotenitsika eto, na hitorinitsika na hitorinina, na mampime na mampalahelo na inona ny toroteny eto dia tsy maintsy misy fikenan'izay foana voalaza hoe manamasina tena, satria antsika dia te hahita an'Andriamanitra. Alleluia. Androany dia nahazo io lesony ianareo avy tamin'ny anabavy Zamina, ary tena mikafanam-po mihitsy nanaovany an'ilay izy. Tsy hitanareo tena kafanam-po mihitsy, reny tsy fasiahany, reny tsy masika be, fa hitanao misy fitiavana mirehatra, fitiavana anao anatiny eo. Izy nge havana mihainao anatiny izany dia ny zavatra foana tsara fantatritsika fa ny zavatra mampafana ny fonao, zavatra ny ainanao ahitanao soa, dia tsy mba tianao hoe zarainao amin'ny hafa. Raha mahita zavatra misy fotoana zao tsika ohatra hoe mahita anareo manao sakafo na ohatr'izany, dia inona zavatra tenenareo? Manao sakafo zao ranabavy Soameva kikuizine ohatra, dia inona zavatra tenentsika? Inona ahoana le recette rahavavy? Sady izany be dia nareo manao an'izany inona le recette mba hatafavoahana ohatran'iny. Dia androany mizara recette aminareo ranabavintsika Kotre, isaorana azy zany. Makasitraka ranabavy dia misaotra anareo koa makasitraka azy, satria rehefa kasitrahana ataonareo dia mahatonga anazy androso bebe kokoa foana, mbola anao tsaratsara kokoa indray ao aorianao. Makasitraka ozy ranabavy tiana Rakotoarizaka, tena kanota reny.
ary kanota mahasoa afo mandevina hoy ny ten'Andriamanitra de kanota mahatorotoro a vatolampy a ka mety misy vatolampy ao ambadimbadika mety mbola misy fo vatolampy be ao de kanota ina kely zay ro mandraka koa teny hitako misy commentaire teo a ranabavy Mariso ngamba ny teny ilaina ny misy fotoana keravana ny ten'Andriamanitra anitsinany mibiloka fa misy koa fomba fiteny malagasy hoe ny endriano no anarina satria tadidio fa misy olona miaina anaty fahamasinana de mevery de hitanao iny jupinao iny ohatra miakatra tsisy tonga de hoe miakatra mini jupe zany fa miakatra tsikelikely iny a miakatra tsikelikely iny de sotomy mamidina ihany le farany koa ilainy reny araka le hira tantotsika tany voalohany teo hoe asehoy a de androany ianao a misy balance ndre iny de mikara eo ambony balance ianao de manao ahoana ianao ao anatin'ireny marina teniny mety betsaka aloha ny mety misy any olona nohatra de zavatra teneniko ty sy ny anamafitsako ny tenina bavy Cotrete hoe te ho tahin'Andriamanitra ianao de manao masina teny doziny ilo hoe tsy ilainy zany zay ary tsy manao an'izany nefa tahin'Andriamanitra eny e tsy haiko aloha zay fa raha ny aminay ny antony hitoriana eto foana de zao tena nahitanay matoa zavatra hoe toriana isan'andro matoa miezaka zay mitary-dalana anareo am'izao lalana nalehanay zao de satria tena nahitanay fahasoava raha nahafaty antoka anay na nahafaty anay na nampahantra anay na ohatr' zany de tsotra be afo nandorony lamba kozy ny fomba fiteny zay afo nandorony lambako very avana ho tafiko ho akikeziko iarako lavitra fa ony koa ny fomba fiteny malagasy hoe vato nasiana soa tsika aloha tsy manositra menaka vato zany tsony fa matoa zarainay aminareo de nahitanay soa inona le recette inona ny recette le fitahina teto ny fitahina ny voarainay de vokatry ny fankatoavanay ten'Andriamanitra nisy valibavaka ny endrasana tamin'izany ngezy zany valibavaka ny endrasana mbola 3 volana zay mivady reto fa hita valibavaka ama tonga re mitenareo nareo azakivy misy aminareo entinambavakerinandro tapabolana de kivy za zao roany faly be mihitsiny saingy indrisy tsy hitako eto le ranabaviko iny ohatra tsisy connexion izy fa mino fa ho hitany ihany zao fandarana zao rapitso voana cancer nanono zany vehivavy zany tena lefasany an'le sary a entinambavaka tena fery tena ratsy zany fery zany tena ratsy zany fery zany fa inona zavatra mitranga manomboka manaraka atsika eto izy sady entinambavaka ihany a entinambavaka foana etsika mbavaka izy rehefa lehilahy be rehefa tsy fantatry hoe izy zany olo zany fa izy koa maninona lasa manaraka atsika eto de ny ela maray roa dinona manomboka eniny foana zavatra resahantsika eto fahamasinana tsy mety le ohatr' zao voandroany mihitsy ny alavitra any amin'ny maray message zany hoe raha ianao mahita zany fery zany zany tsy avy alefanao le izy fa tena fery be mihitsy zany eto amin'ny tratrany eto ary zany tena mila finoana amin'ny tonambavaka an'izany fine zavatra nitranga manomboka nisy fankatoavana izy manomboka nakatoa manomboka vohitsy ny ten'Andriamanitra androany izy efa message tsy nivototsy izy de hitanao le izy lasa maina le fery de mikombona le fery de miofaka efa le miofaka hitanao le efa miofaka le hoditra eo ambony sitrana fa tena mety tena mbola ho avy mihitsy ngamba ny fotoana nefa mety mahatsarana be mijery le sary ohatra mampitejoro vavelo mihitsy ty ny avant de ty ny après ny avant ny fitondranam-bavaka de après ny fankatoavana tsy ny fitondranam-bavaka any fitondranam-bavaka eo halleloia fa enao mihitsy mila makato miditra amin'ny fankatoavana teto de zao ny zavatra nitranga de zao faly be mihitsy andro any na enao zay fitsona vavolombely zay tena nitsipatsipaka mihitsy ahako tany am'izay nalehako tany hoe jesosy avelona nge anao jesosy misy valimbavaka ihany nge jesosy eto am'izao fandarana zao tsy afaka hirahira be an'izany foana isan'andro sika satria
manjary lazaotrany hoe publicité any fandarana fa omena voninahitra kosa Andriamanitra miditsy ny valim-bavaka eto ary zay manokana dia resy lahatra fa tsy mbola nisy zavatra entina mbavaka izany loha tsy ny vary. Alleluia. Fa teto i Jakoba dia nisehoan'Andriamanitra izy. Rehefa nisehoan'Andriamanitra izy dia nisy zavatra indray nitakian'Andriamanitra. Mahavariana ry havana, efa nisehoan'Andriamanitra aloha Jakoba, tsara fantatsika izay. Any amin'ny Genesis 7:20 dia efa nisy indray teny. Zao le teny any amin'ny Genesis 7:20 ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba tao Betela. Fa ato amin'ilay Genesis 5:30 teo indray ny solamary dia ny nikanakaisan'ny Jakoba tany Betela sy nisehoan'Andriamanitra tamin'ny indray. Andriamanitra afaka miseho androany, afaka miseho afaka eritaona, afaka miseho afaka roataona. Satria niseho indray mandeha dia iny dia manampahafantan'i Jakoba dia iny. Fa niseho Andriamanitra. Dia nisy zavatra namafisin'Andriamanitra, nisy zavatra nijeren'Andriamanitra. Nisy zavatra namarin'Andriamanitra ndray teo amin'ny Jakoba, manao ahoana ianao zao? Tany amin'ny Genesis 7:20 efa niseho Andriamanitra. Fa raha vakitsika amin'izay eto amin'ilay Genesis 7:30 teo dia ndraika vakiko hatramin'ny 1:1 ny any vakiko ny anabavy Kotre ny 1:4 ka hatramin'ny vavany vakiny fa za indray hamaky ny 1:1 mba ho azonao tsara ilay tantara inona ny zava-nitranga teto. Amin'ny anaran'i Jesosy aroy Andriamanitra tamin'ny Jakoba, miakarana Betela ianao ka monena any. Ary manireny alitara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavana izao rahalahana. Mazava be zany ranambavy Kotre mamaky alizy tsy masika mihitsy ianao fa vokatry ny fonao zany ary misy fotoana kotsika ianao aloha tsy masika fa misy fotoana ngeravana fomba hitoriana ny teny io amin'ny fomba rehefa tsy azonao ny tampotampo misy fotoana masika keno ka soan'ny olona ny teninantsika indray fa tsy hoe korytsika hoe fa tsy masika ireny ka amin'ny hafanampony ianaovanao andreny sotra. Io zao jerinao tsara sotra ny anabavy Selina koa za misy olona avany anabavy Selina teto. Tendreo zany teny taminareo misy olona mandora dia ohatrany hoe nanomonomby, ohatrany hoe misy ombony vonoina teo anoloany satria raha be dehibe mihitsy. Sy litra hoe ny raha atsika. Fa le raha very teo ohatrany hoe namonombo izy ny olona. Io anabavy very Selina androany izy nandefa mesazy anahy koa misaotra sitrana le olona. Tsy haiko firy volana zay firy herinandro zay torantsika mbavaka ny olona io fa tena tsy maty nefa efa nendrasana fotsiny ho tain'Andriamanitra ny babo ny anarany. Tena nitolona mihitsy raha nabavy Selina tamin'izany olona zany, tolona mbavaka. Fa Andriamanitra rehefa mitolona ianao ry havana tsy avelan'Andriamanitra miara-mainy zany. Alleluia. Dia zao ary sotra amin'ny fijona vavolombelona nabavy Selina ary Andriamanitra taminy ndany ianao miakatra any Betela ndray tany amin'le nisehoky taminao tamin'ny ianao nandositra ny taminao zany tany anatiny ianao nisy ady tadidinao ve ianao nisy ady dia nandeha nakeo ianao dia teo ianao nitady anao izy Andriamanitra andehanao makany indray. Any maninona mila miverina eny amin'le toerana indray aninona amin'ny orin'alitara. Ny toerana namonjen'Andriamanitra anao dia anoreno alitara. Za ry havana marana tao anatin'izao fitandremanandro sabato zao no namonjen'Andriamanitra anahy. Rehefa tao anaty olona dia mbola mivavaka tany fiangonana isy ihany fa teo ihany ny olona. Dia hitanao mahatonga nalasa ohatr'izao. Omalitsika zao nivavaka ny tandrinandro sabato. Mahatonga anay mivady ohatr'izao. Ao amin'izao finoanan'Andriamanitra ohatr'izao, amin'izao manaraka an'izao zao fahamarinana zao. Dia nanorina tsangam-bato izay. Teo ny nanoraina anay tsangam-bato. Be dia be ny olona.
teo a Betela no nivonjen'Andriamanitra fa ny Jerosalema manao tsangam-bato be dia be zany. Ary eto amintsika eto dia anisan'ny ohatr'izay matetika zavatra miseho matetika. Tadidiko tsara mihitsy ny anabavy anankiray, tsy anankiray moa zany fa raha izay tena tadidiko, nentina ambavaka teto izy dia tena nitolo manambavaka teto tamin'ireny Covid tamin'ny herintaona ireny, saiko maty dia niteneny hoe andao fa hoentina ambavaka, teny tolo mananaovana alim-bavaka zany, naovana mivady alim-bavaka, sitrany zany olona zany, sitrany indrisy izy mipartager zavatra foana resaka fivavahana reny, iran'olona, toritenina pastera, zay ndresaka mihitsy marary tsy mavaka reto voan'ny Covid, matahotra ianao midiko mihitsy tany ampiasana tamin'ny taontsika zao dia zao mampinona dia mansa mandroaliky tsika, alleloia. Any amin'ny andro fisakafoanana misy chalet kely zay ny ampiasana anay, tao amin'ilay chalet tao tsisy nahitra, nafsa nandroaliky any babaka tompo ike tsy hitadiavana valiny hoe inona, tsy hitadiavana valiny hoe inona firy ny olona nentina ambavaka teto zany, ary tsy anengy e valibavaka tsy avy aminay fa avy amin'Andriamanitra, fa zao fotsiny le izy mba Betela koa teto e. Hitanao reo ankizy rehetra hitanao mandray anjara reo, anonona ny anarany avy aho zao satria zay hitako eto: Rodine, Berta, Verselina, Suzelle, Emelovely, Rodine, Erika, Mama Valtina, Tsily Amboaramela, i Soameva, eve manampy Tojo Mikael, Jonathan, Yaina, Fleur, i Angela Io, Rolianis, Marijo, sy voatoniko zay hitako teto safady Sandola, Mami, ry Kota Leoni, ry Nambintso, voaingany reny niditra teto Yama, reo rehetrarehetra zao izy koa mbola tsy voalaza ankizy, Razana Monika, Todra Onso, raha misy tsy voalazako dia mba elako tsiny zay noho ny arina vohitako teto reo ankizy reo rehetanareo mandray anjara reo ny atena n'olona tsangam-bato azotareo tena nitolomana vavaka sitrana amin'izay izy hitanareo nandray ny olona zoko felina rakoto itojo amin'ny misaotra kana tsy fa satria tsy hitako teto le anarana dia zoko felina rakoto dia izy koa izy mbola tsy voateniko tao anaty grouptsika tao zary tiako lazaina dia zao Mama Valtina voatongo teo misaotra tojo sitrana amin'izay izy dia voalohany indrindra aloha hitanareo ry havana misaotra zany tsy andoavam-bola fleur voatongo teo ka nefa koa tsy nampanina izy fa nandray ianao ohatra manana kirany dia satran'Andriamanitra fa sitrana somatsara zany dia na mba indray mandeha ary mba tsy mba zaray zao fandalantsika zay fantareo mba manao fandala dia misy aminareo zay mba mipartage kely le fandala dia mba tsy fatan'izany tsy fatan'izany fa so ihany nareo mba mahafantatra mba misy kely an'izany fandarana andramiko izao zany mba ny fizaranareo ndraiky mety mba misarika olona any nanany fa izay manokana aloha avana dia zao ozy izy ny mamako nisy olana zany dia lasa am'izay zany tady famonjeny tady toerana tady Andriamanitra fa nahita Andriamanitra eto anatin'ny fiangonana nisy anay talohany naovana mivady an'izao fandarana ohatr'izao natovany ohatr'izao zany mitandrina andro sabata mitandrina fahamasinana sy ny sisa fahamarinana rehetrarehetra izy am'izay mamako efa nomboka tafavoaka tamin'ny ady avy am'izay verina aty dia zay tsy afaka miverina antsony mama za efa nanorina tsangam-bato eta Betela, halleloia dia io hitanao manorina tsangam-bato io hatramin'izao dia mitory aminareo afaka toavana
no natavavoakanay tamin'ny ady be zany fa tsy ady kely fa fakatoava. Alleloia. Ay ry ajasika patitsika mbola ao azafady. Ajasika patitsika mbola tao anaty groupe tao tsy voateniko. Rasoeny Natalie koa tao ao. Tsy de efa tsy voateniko. Alleloia. Soarina Andriamanitra. Reo ankizy ireo a. De maninona izy ireo? Manorona fandarana eto. Manorona tsangam-bato eto. Ry havana malala, ikoatra ry kamaradin'i Jesosy koa moa mazava ho azy fa ao izy a. Ary faly ray heritovoka ry izavo mbola tsy voalazako teo, misy mbola tsy voalaza mantsy ao a. Ry manambinambiny tseo voalaza teo a. Voalaza daholo rehetrarehetra. Nasen'Andriamanitra ny verinany am'izay zao Jakoba efa tena milamina ianao a, andana. Sotra Emile Avlia. Sotra an' Jesosy tsika amin'izany. Ndana izy ianao manorina tsangam-bato, manorina aritara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao, fony ianao. Nandositra anesao. Be dia be ny olona tsy mahatsiaro an'izany fotoana nitsory an'Andriamanitra fony izy nanjehanesao zany. Adinony olona zany. Be dia be ny olona manadino an'io toerana io fa Jakoba tahin'Andriamanitra. Nampatsivin'Andriamanitra azy hoe mandana miverina eny ianao. Tsy mila nomena karty Jakoba. Hitanao le toerana lenina amin'izay. Toeranay zary zany. Hitanao misy fotoantsika tory toerana anankiray tsy mety hitantsika mihitsy ato zany. De tsy mety tadiny. Hitanao nisy toerana anankiray a. De teo ianao nandoarika de tady an'Andriamanitra. Taiza. Tena tsy mba tadidiko mihitsy za zany hoe ninjehanesao. De tsika verina niatso an'Andriamanitra any tamin'izany. Natsotry ny lamina ho azy teo izy. Natadidiny zany ve dady? Hitanareo manazava zany misy toerana anankiray hoe betely tadidinareo. Tena natahotra mihitsy ianao tamin'izany natahotra anesao e. Zany hoe tsy tadidiko zany hoe natahotra anesao. Fa ny olona tsy mahatadidiko hoe narary mafy, tena narary mafy seky maty. Fony izy tonga teo betely. Tsy tadidiny intsony zany. Fa ny tadidiko. Fa saika apotika ny fiainako ary seky maty tadidiko. Tsy mila patsivona. Ary fantatro ny toerana. Alleloia. Fantatro ny toerana. Fantatro ny betelako. Tsy mila omena karta Andriamanitra fa tsaroko. Alleloia. De tia eto manorina. Na andrenako alitara zao asa fanompoko zao. De zay rehetra azoko ny tehiriziko sy ny tasony. Be dia be nareo aza manao an'izany mandrakizay. Aza manao an'izany mandrakizay. Hoe tsy tsaroanao koa hoe nizatrinao taon'Andriamanitra anao. Misy hoa zany tena marina. Be dia be ny olona zany. Misy olona zay zao aty andafy aty. Izy moa olona mahitahita amin'ny fitondrano izy. Fitondrano am'izao. Nalahelo kely ery ny foko. Era be zay menadata, tsy bakely zay menadata amin'izany mpinamana. De tadidiko mihitsy izy tamin'ireny rotaka tamin'ny 2002 ireny teo an-tanànanay. Saika nidoran'ny olona ny tobiny satria izy tamin'izany tao anatin'ny fitondrana tamin'izany. Zahako ny anisan'ny olona vitsy kely sisa niaro anazy tamin'izany teo an-tanàna. Tena asa tao an'izany izy ohatra niaro anazy. Mpinamana be zay. Tonga taty arina zay fakahitsy zay taty andafy. Manao hoa ianao? Ina vaovao? Sisa moa sisa. De veko fa manany any. Nga za de niova be ohatry ny ahoana. Sisa moa? Za ihany no atiako rado. Teta. Tsy mety tadidy sary. Rado za hoa rado. Ianao ve de tsy mahatadidy ana? Tsy possible mihitsy tsy de mpinamana be tsika zany. Ny fampinana matasmasaka niaro anao any kadoran'ny olona tobinao tamin'izany. Teo an-tanàna. Zay tamin'izany tena ina moa le miambina amin'ny alina tamin'ile grevy ireny. Le miambina isan-kanina zay. Tena tsy de tena
azafady sady le fitehevana io azafady tena tsy tadidiko ianao fa miala tsiny tena no tena tsy tadidiko non ahoana reo eny fa de zay zany fa de tsy maninona fa iny tsy maninona ihany fa Andriamanitra tsy azo atao am'izay mandehana miverina any am'le izy ana miverina any de manoreny alitara alleloia fony ianao na nino de izy fony ianao natosany zao io nge rehava sarotra sarotra dinono io hoe jerenao ahoana rehava nana dinono ao an'izany toerana anankiray zany ahoana rehava nanana dinono ny toerana ohatr'izao de Genesis tonga varamboapolo na dimy fafolo de nivoaka tany avy tany Beriseba Jakoba ka nakany arahana ary tonga teo fitoerana anankiray izy ka nandro teo ny lokal sady efa maty masoandro de nakavato tam'izany fitoerana zany izy ka nataony ondana de nandro teo izy eritreretinao zany hoe vato ny atao ondana ianao hoe matadidy an'izany hoe vato nataony ondana mafika zany fiaina zany de adinonao hoe zany zavatra hoe ianao zao ny ondam-bato tsy adinonao zany aty aminay aty misy toerana zay atiroko amampirina foana aty aminay ray alina be aryavana efa andro amin'ny ray maraina tsisy covid tam'izany efa tena hoe tany am'izany aty amin'ny lalana mody maka aty aminay ary amin'ny akodaoda be zay tsisy jiro any am'le national 4 zay mody maka aty aminay aty andro amin'ny ray maraina maty ny tomobile nisy simba le tomobile na reny tomobile teo ka de mana tsy tomobiliko le izy moa zany tam'izay tsy tomobiliko fa tokotaninay matsy malalaka de misy namako mba niangavy ana hoe mba apetrao ty tobily ty fa andavako parking foana aty aminay de indramina de nakanakile tomobile miray maraina ho aza teneko anao rehavana andro ririnina mangatsika be tam'izany maty any amin'ny maizina be tena Andriamanitra maizina be tsisy nisy zany lalana zany mandeha amin'ny atoandro ary anao hoe raha any Madagasikara no mila namana mandeha am'izao fa dina tiako atogavana tsy adiniko tena tsy adiniko io toerana io hoe teto tongako teto itoby teto le tavela tamin'ny ray maraina indro mampionina mafy tamiko sady nangatsika ny andro de panazy tena mbola vomeko nisy ohatrany misy rano fotaka zay de latsaka atao koa ny tongotra fa nangatsika ngoly manapatonga ny iny ty sy depanazy tam'izany de tiako tena tsy adiniko zay toerana zay tsy adiniko ahoana ny nadinono Jakoba nyty toerany ty hoe nakavato de toerana natory tsy nisy nininona nitsoka tena hoe 0 ariary tsisy nininona na ondana aza tsisy vato natao ondana de toerana koa tsisy afa-tsy vato korotam-bato fa ina zavatra antranga mbola nisy zavatra antranga ankoatra ny ondam-bato teo izy ny nanonofy de teo izy nahita an'ilay tohatra mipaka amin'ny lanitra de nahita anjely nidina de anjely miakatra anjely nidina de anjely miakatra ary teo ihany koa no niseho Andriamanitra ny teny taminy 13 izany Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka ny tany zay andrinao de omeko anao sy ny taranakao ny tany le atorinao io le tany misy anao io ary taranakao sy de ho taka ny vovoka amin'ny tany de ela andrefana sy atsinanana ny avaratra sy ny atsivo ary aminao ny sy ny taranakao ny taina amin'ny firenena rehetra ambony tany ary indro za momba anao ka hiaro anao amin'ny lalakalehanao rehetra apody anao indray amin'ity tany ity fa tsy andao anao mandra-panao zay voalazako taminao ary Jakoba na tsy aro tamin'ny torimaso ka anao hoe ato amin'ity fitoerany tokoa Jehova fa zany tsy nalala 15 de raiky tahotra izy ka nataony hoe endre matahotra ty fitoerany ity tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra de ny fomaraina koa Jakoba ka nakalay vato zay nataony ondana vato zay nataony ondana de nanorona azo tsangam-bato izy de napidina dibily taminy ary nanazavy zany de nataony hoe Betela andika zany hoe Betely zany dia tranon'Andriamanitra na hoe trano masina de nataony hoe Betela ny anarany satria lozy ny anaran'izy tamin'ny voalohany de mivady Jakoba ka hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro am'izao lalana lehako zao ary any amin'ny mofo hoaniko sy lamba tapiko ka ho tavavelona somatsarany amin'ny tranony ndraiky de Jehova no Andriamanitra ary ty vato ity na oriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra nomenao azy de meko anao tokoa ampafolony
ina zavatra ataon'i Jakoba nyvoady izy ireto ny zavatra nangatahany Jakoba tamin'izany dia zao elinao tsara teo amin'ny toerana io ny zavatra nangatahany Jakoba tsy miliara tsy vola miliara fa ny minimum ny tedaviny raha mba mahita fotsiny amin'ny mofo andro sy lamba tafiky satria tena tsy nisy ny 4 le ny olona manitra be reny ina zavatra ilainao amin'ny fiainanao mba mena sakafo tompoko dia akanjo mampahana fa raha itsika zao nantanina tena mba menao mba meo ren'le 4 tsara be reny le antrano mbany azonareo le izy ny minimum ny tedaviny teto mofo dia lamba misy an'izay ao izy dia milamba tena ory ny vady raha omenao mofo dia lamba Andriamanitra tena nataoko lasa fiangonana ty any arinany andro izay rehetra azoko eto dia meko anao any ampafolony teteny aminao mofo sy lamba ve no men'Andriamanitra azy tsy voaisany mofo sy lamba fa ondry amanosy sy omby be dia be no azony Jakoba atao rehefa tanatin'ny antoko dia zao ny mba nangatahako tamin'Andriamanitra zao Andriamanitra mba ataoko afaka mitrosa aza nangatahako voalohany hoe Andriamanitra mba tsy migadra dia mba misakafo mivady aman-janako tamin'izany zanakay mbola ray zay fotsiny nangatahako tsy misy fotoantsika tonga amin'ny fotoana ohatra hoe santsika na mieritreritra zavatra sa nangataka koa tamin'izany tomobily za ty tomobile be ary fiainana tsisy tomobily zany tamiko tena ohatra hoe fiainana tena fa tsy nangataka an'izany intsony satria fantatra hoe tena mbola hely zany ary tena ohatra hitako ohatra hoe zavatra sarotra zany fa ny zavatra tiako angatahana dia zay fotsiny mba tsy migadra dia mba misakafo sy mitafy ny vady aman-janako minimum zay fa tsy zany no men'Andriamanitra tsy zany no men'Andriamanitra mihoatra lavitra no zay neritreretiko dia ahoana ozy ianao ny anadinoany Jakoba n'izany hoe Betela vao tena vrany mba anao verina ingena tsy nampatsivin'Andriamanitra hoe tam'le anao le nejean-dralanao tsy zay ny tian'Andriamanitra tenena fantatr'Andriamanitra fa tadidiny Jakoba ny misy amin'ny Betela satria Jakoba ngeny nanova ny anarana hoe Betela toerana novainao ny anarana sy nasianao zany hoe dia tsy tadidinao tadidiny fa nampatsivinao teo angenao le mijaly be tamin'le lalànao tadidinao iny eny Andriamanitra tena tsaroko Andriamanitra tsaroko iny mba hanary miverinana am'izy izy dia zao manova tsangam-bato fa mbola tesio aminao doy Jakoba tao aminy tonga dia vao nahita an'izay Jakoba jereny amin'izay manodidiny zao zavatra nijereny misy olona manan'Andriamanitra hafa ao misy manompo sampy ao tonga dia ohatrany tsy teo ary io ireo Andriamanitra hafa zay any aminareo dia madiova sady ovay fitafianareo ary ndeha hiainga isika hiakatra ny Betela anao alitara ho an'i Jehova izay niaino aho tamin'ny andro ny fahoriako ary nomba tamin'izay lalana nalehako stricta be mihitsy nisy tamin'izany zao fantatra fa manan'Andriamanitra hafa hatramin'izay tsy niteny fa zao ety daholo reny teo tahin'Andriamanitra izy aty fa za mila miverina mamalitarany Jehova io Andriamanitra io no nitany fiainako ohatr'izao na tonga nareo no mihinan-kanina izy mantsy ny olona rehetrrehetra dia noho io Andriamanitra io fa zao ary daholo reny ndao hiainga fa io Andriamanitra io niaino tamin'ny andro ny fahoriako sy nomba tamin'izay rehetra nalehako halleloia zany mahatonga ny sarotiny zay sarotiny satria avy nio Andriamanitra nitahana io nareo nge ny olona nge dia zao anareo be dia be mahafatabavaka fa zareo tsy mety manaiky mihitsy le Andriamanitra torineto izay mamaly vavaka zay ny olona ohatrany hoe misy farmasia zao eto amin'ny tanàna misy anao fa tsy etonao ny vidy fanafody fa zavatra tianao mandeha any alavitra ny fotsiny vidy fanafody dia aty an-tranonao sitrana fa Andriamanitra ngery havana malala tena mahasaro-piaro anay satria hoe Andriamanitra io nitahiny izy io anay dia noho ny fanekenay hiara-dalana taminy
tena akatoavinay izy de tahin'Andriamanitra izay teo tahin'Andriamanitra ve ianao teo tahin'Andriamanitra ohatran'ny ranabaviny toloteny teo ianao te mba hahazo valimbavaka ve ianao eo toetra tsy mety mahazo valimbavaka izany ny anjarako fa ny anjaranao efa eo miazoazo eo fa ny olana ianao tsy mety makatao neny Jakoba de zao misy programa indray hitsodrano azy indray Andriamanitra iseho amin'indray Andriamanitra de niprepare ny fisehoan'Andriamanitra omany ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao zany ry havana malala de za te teny aminao fa to de zavatra iova indray ny fiainanao zavatra iova indray ny fiainanao ary fantary Jakoba fa Andriamanitra iseho amin'izany izy zavatra hitrany tadio fa lalana andeha ho any Kanana izy Kanana zany nge efa navokatra hatramin'izay ny zanak'Israely nge taty aoriana nampanatenan'Andriamanitra ny tany Kanana ka i tany Kanana nge efa navokatra hatramin'izay tsy hoe tamin'ny andron'ny zanak'Israely avy any Egypte any hoe tsara be ny tany Kanana fa hatramin'ny andron'ny Jakoba de efa ho any Kanana izy ho any amin'ny fitahiana soa rehefa ho any izy de zao nahitsany alohan'ny ny sampy sy ny andriamanika hafa rehetra zay teo ampiaraka aminy satria te izy tiany iseho amin'ny Andriamanitra ianao raha tianao iseho amin'ny fiainanao Andriamanitra ary io ny fahotana zay fotsiny tsy zavatra lava be zany elao ny fahotana elao ny fitondran-tena tsy mendrika ny anazy ary io ny Andriamanika hafa de madiova zany madiova ny ara-pananao madiova koa na tsy na ny ara-lofonao ary de ovay ny fitafiana reo hitanao fitafiana io to de miova mihitsy ianao na ny endrika ivelona na ny endrika anaty miova amin'ny fanavaozana azy zany tanteranao ny sitrapon'Andriamanitra fa ianao nge misy zavatra indrasanao any amin'Andriamanitra ary ny zavatra mahafinaritra vokatra hoe zavatra rehetra eo de nanorina alitara indray izy tamin'ny voalohany nataony hoe Betela de teto indray nanorina alitara vaovao indray izy de nanorina alitara izy de nataony hoe Elo Betela zany hoe Andriamanitry Betela ary vita an'izay rehetrarehetra izay de zao andiny fasivy Andriamanitra niseho indray tamin'ny Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitazy ary hoe Andriamanitra tamin'ny Jakoba no anaranao nefa tsy atao hoe Jakoba ntsony ianao fa Israely no anaranao de nataony hoe Israely ny anarana fa hoe Andriamanitra tamin'ny izao ny Andriamanitra tsy to roa farasy mihabetsa firenena maro no iseho avy aminao ary isy mpanjaka avy amin'ny aterakao ary ny tany izay nomeko any Abrahama sy Isaka de omeko anao ary ny taranakao mandimby anao ihany koa nomeko ny tany taloha tanao vokatr'ilay zavatra nataony Jakoba iseho amin'izay Andriamanitra tamin'ny voalohany tsodrano nafinaritra fe raha vakinao lay aria efa nampahitan'Andriamanitra izy fitahina ny fahitan'Andriamanitra nge tsy maintsy tanterahany de zao niova be mihitsy Facebook misy ahatra be deabe mitranga mihitsy ao Facebook zao raha napavilavoliva de ketsika amin'ny alemem-panahany io fotsiny izy de eto am'izay izy zavatra hitranga ny zavatra nitranga de zao ny anarany aloha ny novainy voalohany le Jakoba zany mantsy mpamingana de avy eo am'izay novaina hoe Israely zany hoe mpitolona ny anarany io voalohany misy anarana inge anarana io anarana inge tena tian'Andriamanitra hovaina am'izay io hovain'Andriamanitra anara-pitahina io anarana io de novaina ny anarany de arakaraky ny anarany koa ny zavatra ny ainany de zany teny aminao androany hoe tianao ve iseho aminao Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainanao ve Andriamanitra de tsotra ny tempo aminao elao ny fahotana rehetra taorian'ny nandevenany an'ny sampy sy ny fahotana rehetra de niseho teo amin'ny Andriamanitra ary nahazo tsodrano am'izay izy de teo nitahin'Andriamanitra teo nitsofan'Andriamanitra ranao Jakoba de nomboka teo ny tena hoe fitahina mihoatra lavitra no teo aloha teo amin'ny fiainan Jakoba betsaka sika teo tahin'Andriamanitra na de ny valim-bavaka ilasanao te ho sitrana ianao te hahazo vady ianao te ilamina ny tokantranonao tianao sy ny sisa alevinao aloha le Andriamanika hafa fa Andriamanitra te iseho aminao Andriamanitra miseho aminao zany inge ravana ka tena tsy takatry ny saina ny fahasoavana izy hiditra amin'ny fiainanao fa de teny aminao hoe andao amasiny ny tenanao elao ny fahotana madiova soloa ny fitafiana na ivelana na anatiny ataovy amin'le tena mendrika valibabaka de hitanao ny voninahitran'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao misaotra ny nabavy kotretsika tao anatin'izany toriteny zany de misaotra antsika rehetra ihany koa
atrindra fa de atolotrareo ty hira mahafinaritra be ty a de iriko mba jerenareo tsara ny tonony fa tiako mba atonga sainantsika rehetrarehetra ihany koa ity hira ity a hira mahafinaritra be izy ty de eno tsara ny tonony a vakio tsara ny tonony a de eno tsara zay lazainy a fa misy lesona ngeza be a azotsika lesona na tsika lehilahy na tsika vehivavy a na nareo vehivavy a nanianitra anaty tanora ho tahin'Andriamanitra isika. Be happy while you're young. Do what you want to do and follow your heart's desire. But remember that God is going to judge you with whatever you do. Mana was a fancy, mana was a fungen, mana was a tingren, sanjafa. Today and a dark sukunoka day, see another tafatika fandi madifa. Yano de designer down from a Christian as a van, Nasiana Panaika. Navanov Nasekuliana, then of Morala, yes, the gun. Said that what Kagama is at Petana, is at Fitzkaufa. Matika did full tenami varina, one to woman was a Tifanauka. Korala Benzant, the Anofuma July, Simana, Fumajetilesaka. Sadik Sultokanum Fukaru, Sistiana, Tangasima, Tita, Wozania. Efa
mino fa voraintsika zany tonykiry zany a mino fa misy olona hitsiny zany ten'Andriamanitra zany ndray eto androany a dia raiso fa fitiavan'Andriamanitra atsika zany rehetrarehetra zany ivavakintsika amin'izao fotoana zao a dia tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany a mino fa naharay ianao mino fa naharay lesona ianao ka dia hisaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany Jesosy a misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay a ary misaotra satria dia tsapanay sirenay fa mbola mananatra anay foana ianao ary fantatray fa fitiavana avokoa ambadika izany rehetrarehetra zany matoka Jesosy fa na nitoroteny izay nentin'ny anabavy na ny famelabelarana nataoko na izany hira izay nenona izany dia ampisaitsaina anay rehetrarehetra avokoa zany mba tonga anay anamasina ny tenanay satria izay dia tempolinao ary anorina alitara ato anatinay dia alitara mahatamana anao Jehovah'Andriamanitra alitara izay misy anao Andriamanitra ary androany Jehovah'Andriamanitra dia hotahinao anie ny teny izay voafafy ary fanainao masina nondraka izany mba hamoa avy zato eny anatinay tsirairay avy raha misy Jehovah'Andriamanitra mety olona mbola ao anatina voafatotry ny fitondran-tena tsy mendrika Jehovah'Andriamanitra dia irao ny fanainao masina sady hamangy azy hananatra azy no irao koa ny fanainao masina hanapaka ny fatotra rehetrarehetra Jehovah'Andriamanitra hamafatotra rehetrarehetra dia tahaka eto anatrehanao mihitsy Jehovah'Andriamanitra hotahininao anie hotahiny tananao anie Jehovah'Andriamanitra reto mpanomponao reto zanaka tiana no anarina Jehovah'Andriamanitra inona moa izay zaza sary Jehovah'Andriamanitra fa izay dia tsy zaza sary fa zanaka trano ary zaza tianao ary dia anarinao foana izay tamin'ny misaotra Jehovah'Andriamanitra misaotra satria ilainay koa ny anatra tahaka izany fa izy moa ny ananatra anay dia ny mbola velona izay ka manana fotoana ahafahana manamboatra Jehovah'Andriamanitra raha tsy ianao dia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'izao fandarana izao satria na dia efa taratara ary nanomboka dia mbola tonga teto ihany nomenao fotoana ny mpanomponao hiaraka aminay hijereto ka dia misaotra indrindra Jehovah'Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanay masina ary apetraka aminao ty alina ty ho alina fitsarana ary dia apetraka aminao ny tontolo andronay raha mipiso ilay tsofina rano amin'ny anaranao Jesosy rehetra mpanomponao rehetra izay nandram-pandrotra an'izao fandarana izao indray a tena hoe ho tontolo herinandro homba hampandresena tena hitarihanao ny dianay tsirairay avy indray a ity herinandro ity misaotra Jesosy a dia vosasatany dia faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingana dia litera ray tamin'izay nafavy teto za tamin'ity androany ity ho voninahitra ny anaranao misaotra Jesosy eo halleloia amen ivavakintsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena dia mpandrotsika ny zokintsika Marie-Jo ivavaka ny firenena tahiny tompo ana vavy Marie-Jo tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika tsirairay avy mpanaraka amin'izao fandarana izao miaraka ivavaka dia mbola faly misaotra anao izay dia Jehovah'Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao izay satria voatoly teto indray ny teninao Andriamanitra izay mampiomana anay tsy manamboatra anay mandrakariva Jesosy ny amin'izany hoe lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany Jesosy malala misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fanitsina amin'ny lalan'izany teninao izany fa tena tia anay tsirairay avy reto ianao tena tia anay ianao Jesosy ary tsy misy tianao verina iray ara Jesosy malala fa tena hoe tamin'tianao ho tonga amin'izany toerana izay efa nombanao anay tsirairay avy dia amin'izao fotoana izao misaotra fa famindraponao mbola enony sofinay tsirairay avy amin'izany teninao izany androany Andriamanitra ary tena hiamonjy ny fanahinay tsirairay avy amin'izao Jesosy androany tena hoe mbola te hisaotra anao foana ny amin'ny fitiavanao sy ny fanitsina izay ataonao ary mino Jesosy malala fa ny fanahinao masina dia efa mamangy ny olona tsirairay avy dia voakasiky ny teny androany Jesosy mba hibitsika ao anatin'ny fony ianao Jesosy malala mba handraisana izany teny izany Jesosy amin'ny fanetetena Jesosy malala mba handraisana izany teny izany ho fitiavana Jesosy malala fa tsy ho eritreretina hoe tsy fitiavana na fahalalana Jesosy malala fa ireo ny fanahinao masina tena hikasika ny fona tsirairay avy Jesosy malala mba tena ho lonaka aniriny izany teny sy afaka izay nampitondrainao ny fanomponao androany tena mahatsara ny ara-panahy rehetra
mahatsara nay jesosy ny teninao hainao azy eo azy azy ary fahasalamana ho an'nay rehetra misy toetranao zany ampiavanao matoky afa hitahira zany teny zany ao anatin'ny fony tsirairay aby be nanaraka teto enao jesosy mahala amin'ny fotoana andea de misy toetra ny ampiarovanao correction sy zavatra rehetra de nataonay teto fa tanteraky zany teninao ary androany de zavatra zay jesosy malala ho an'ny firenenay misy miafina aminao ny firenenay jesosy malala de mbola miainao anatin'ny farakina maro fahalotona maro tena hoe tsy fatatoavana zany teninao zany andriamanitra fa androany zay zavatra mba hovanginy zany teninao zany ihany koa ny firenenay jesosy malala mba hanomana mandrakizay am jesosy reo zavatra manana anao efa milaza zavatra manolona ny anaranao isanandro isanandro na ihany koa hoe atonga zany varavaranandro zany fa mihotsaka amin'izany filarana ny tenao andriamanitra ireo manokana ny any amponja jesosy malala fantatao situation misy any enao amindra koa amin'izy ireo tsirairay aby andriamanitra hitanao ny any amin'ny hôpitaly any marazy jesosy mitady fanatsanany enao le dokotera ambony dokotera amin'izany eny ary misaotratsika misaotra nanavavitsika marizao a tanatizay vavaka izay a satria somary lasa kely ny connexion a efa vita ihany koa ny vavaka de soratsika azy a ny vavaka izay nasandrany a tamin'ity androany ity a mialatsiny kely fa misy somary tsy nety kely ny connexion a de somary lasa kely ny connexion fa de sorana azy a zany vavaka matsiro a izany a tamin'ity androany ity de misaotra nareo rehetra ihany koa misaotra ndranavavy Marizo vavaka avana firenena ranavavy Cotre toriteny ary ranavavitsika Yama tamin'ny vavaka fanombohana de misaotra anao koa nahatra eny hatramin'ny farany de raha mbola sy tonga amin'ny ranatra jesosy de rapitsika de efa eo neto indray de www.ndravakaizao.com afahanao mihaino ny onjam-peo akira radio misy toriteny ny adiny 3 amin'ny ray efatra amin'ny 7 amin'ny folo rapitso amin'ny folo maraina mandalo ato miverina zao fandaran'izao raha tsy rainy hatramin'ny voalohany de rapitso ariva ihany koa amin'ny ray amin'ny efatra sy amin'ny 7 de misy ny toriteny kosa mita in'andriamanitra daholo de rapitsika de efa meo neto indray de bonne semaine daholo ary tsika rehetra samia tain'andriamanitra de mahereza ny tsirairay avy voninahitra de ho an'andriamanitra rery ihany tamin'ny fahatanteran'izao fandarantsika teto zao tamin'ity androany ity tahiny tompo daholo ary halleluia amen